de efa ianao am'le mila batery mihitsy a no maty ho azy am'zay le telefôny hoe Jesosy nakany tamin'ny foana de iny koa fa amin'ny telo maraina ny efatra maraina de ivoaka de aiza misy izy mpinamana hoe za foana no miteny fa ndry zany aloha mba tsy de miteny. Mbola faly miaraba amin'ny tokantrano andray satria tonga indray tsika amin'ilay lera zay arahantsika mandinika ao anatin'ny universe ireo fahamarinana avy ao amin'ny soratra masina. Manana vahiny manokana isika androany Sataniana Rasolofonera sy Anisy Aramila, izy ireo indray no hiaraka amintsika ao anatina fandinihana manokana amin'ity androany ity. Tamin'ny herin'ny androany dia niresaka manokana isika ny amin'ny hoe tanora sy ny vavaka, fa androany indray isika dia hiresaka mahakasika ny hoe ahoana ny fiainana mihitsy izany vavaka izany. Ny antony dia zao, tamin'iny herinandro iny dia nandeha tany amin'ny toerana ambanivohitra nampiofana izahay. Dia rehefa nampanao formation zany izahay teo dia araka ilay teneniko hoe ambanivohitra zany ilay toerana dia nampianatra hoe ohatran'izao ilay fomba vavaka. Rehefa mivavaka zany tsika dia nampianatra mahakasika an'ilay hoe Jesosy ny vavaka nakany tany foana. Dia nandeha zany fampianarana dia tapitra ny fotoana, iza manana fanontaniana. Dia nisy madama zay nitsangana zany izy nanangan-tanana, za manana fanontaniana izy. Petrao raha fanontanianao. Dia rehefa nitsangana izy dia hoe mety ve hozy izy raha ataoko ao an-tranoko fotsiny ny anahy fa tsy mivoaka. Dia tao anatin'izay zany tena tonga saina be mihitsy hoe rehefa mampianatra. Dia eo le nampianatra satria tsika tamin'ny herinandro zany nianatra hoe ny tanora sy ny vavaka afaka miaraka ohatr'izao. Fa androany zany tsika tena hianatra an'le hoe ohatrany ahoana mihitsy ary le pratika. Mba tsy fangaro zany zay le hoe aika zany hoe Jesosy nakany tamin'ny foana dia iny koa fa amin'ny telo maraina ny efatra maraina dia ivoaka dia raha ohatra anao ka misy mandroba dia lasa ohatrany hoe dia zay le mahatonga antsika tonga androany ao anatin'ny fandinihana an'ilay hoe ahoana mihitsy ary le fivelomana, le fiainana mahakasika ny vavaka. Ny toko sy andininy horaisintsika dia ilay Samoela voalohany toko voalohany. Tantarany Iana izy, misy tantara mahafinaritra be. Dia izao ny fandehan'ilay tantara. Iana momba. Izany hoe tsy miteraka. Fa rehefa nivavaka Iana dia lasa miteraka. Dia nisy Samoela. Haintsika tsara ilay tantara, tonga dia misokatra ho antsika satria nareo moa zany ny fampiasara eto mahakasika an'izay lohahevitra izay. Miaraba ny any tokantrano, miaraba ny Kael dia miaraba ny Anisy ihany koa. To dia hidirako ilay valim-bavaka izay azony Iana. Iana rehefa nivavaka izy dia nangatahany zanaka. Tsy nieritreritra akoatr'izay satria tsy nanan-janaka izy dia te hanan-janaka. Dia nieritrerina zany dia hoe hanan-janaka izy amin'izay izy hitovy amin'ilay rafiny. Rafy manko nanan-janaka tamin'ny vadiny. Dia nieritrerina zany izay fa Andriamanitra nefa tao anatin'izay ny vision an'Andriamanitra zany zavatra hitany dia ny hanafaka ny zanak'Israely. Zany hoe isika zany rehefa mangataka vavaka mety misy hoe tia Andriamanitra mba tiako azo satria izao ny antony itiavako anazy ho azo. Fa Andriamanitra mahita zavatra lavitra sy ngeda be par rapport amin'le eritreretinao. Izay indrindra. Iana tena hoe izay hanan-janaka fotsiny tany fa ny an'Andriamanitra hoe Samoela lasa mpaminany nanafaka zanak'Israely izy tao anatin'izay. Dia izay le tiako tenenina amin'ilay izy teo hoe tsy mitovy zany, tsy mitovy le fomba fijerin'Andriamanitra sy fomba fijerintsika ao anatin'le vavaka izay ataontsika. Ao anatin'izay zany dia zava-dehibe le hoe tokony hifanaraka ny fomba fijerintsika sy ny fomba fijerin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Tao anatin'izany koa tamin'ilay Iana ny vavaka zao dia hozy izy tamin'Andriamanitra hoe omeo zanaka. Izy zany Iana zany tsy niolakolaka mihitsy hoe tompo tena mampalahelo be anie sady ny rahavaviko ny rahavaviko re tena manan-janaka daholo tena mampalahelo anie sady tompo. Izy zany tsy zany fa tena hoe Jesosy io tena mba maniry an'izany zanaka zany tena mba omeo an'izany raha toa ka sitraka ao. Tena men'Andriamanitra izy. Ndray zany tsika rehefa mivavaka misy fotoana tsika mieritreritra hoe le fihetsepontsika le tena le dia tena tsara zany vavaka zany dia iny mahatonga le vavaka hivaly. Le poésie. Misy fotoana tena samy mihitsiny. Fa nefa tsy izay ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny
misy boky zay moa milaza hoe ny vavaka de firasana amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Ianao hoe resaka amin'ny sakaiza tiana indrindra de hoe zany akika zao. Tena hoe direct mihitsy ianao zany akika nanao an'izao hoe de ohatr'izao. De ohatr'izay mihitsy zany hoe miresaka amin'Andriamanitra ianao zany ohatry ny ana teo tsy mila miolakolaka zany fa tena hoe zao no tiako mivantana Jesosy de zao. Raha raviny kely zany zay sata ohatry mbola sakety. Sady vavaka ataontsika anie efa fantatra Andriamanitra efa fantany io zany hoe tsika zany tsy mila mbola hoe mampafantatra anazy amin'ny situation plan fa tonga de miresaka aminazy direct. Zava-dehibe zany zay satria voarahiko be le hoe aleo tonga de hivantana direct le fangatahanao satria tsika zany zao teto miresaka mahakasika ny ana hoe mombana izy zany momba zany tena hoe raha misy angamba problème ho an'ny vehivavy fako hoe ho an'ny vehivavy na ho an'ny mpivady hoe mpivady ianao zany de ny vadinao momba de tena faratampona problème de tena hoe oarina raha hoe fahafatesana problème fa mety mafanakaikikaiky any zay zavatra anankiroa zay de nefany tena in'lay teo anatrehany problème mihitsy zany ana de tena ilay solution an'le problème mihitsy na de ozy ny olombelona hoe tsisy solution ty ity zavatra ity de zay koa zany ohatra ny hitako ao anatin'izay le hoe tena direct na de fa zavatra fahitanao ary hoe tsy logika de maniny iny mihitsy no angatao le tsy logika fa iny mihitsy no angatao de ohatra mampatsiaro ana n'lay tantara ny Bartimeo jamba sy Jesosy rehefa nanontany Jesosy ane izy tonga avy any Jesosy ry Jesosy zanak Davida mamindrafo amiko hoe inona ary ny tianao ataoko aminao le olona nefa jamba le olona efa jamba fa Jesosy mbola manontany ihany hoe inona ny tianao ataoko aminao satria tian'Andriamanitra mihitsy zany tsika ho direct eo amin'ilay vavaka hoe ny mba hampahiratanao ny masoko fa rehefa niteny an'izay izy de nitanteran'Andriamanitra le fangatana. Zava-dehibe zany zay voalohany le hoe mivantana ary teo ihany koa le nitenen'ny sata teo tena zava-dehibe le hoe le vision antsika kay indraindray kely par rapport amin'ilay vision an'Andriamanitra. Andriamanitra te hanafaka ny Israely iana te hananjanaka de nefa de nampifandraisina tena de le izy koa zany tam'le rehefa nangataka moa zany ihany le zany tsy voalazan'ny baiboly hoe firy taona fa le zavatra voalaza fotsiny de tena hoe naharitra zany ihany naharitra ny vavaka izy zany misy taona koa zany tsika io mivavaka hoe za Jesosy mba homeo zanaka manantena zany tsika hoe ara-pitso zany tokony efa mba mitoejaza zany fa raha le tantarany ihany teto nefa jerentsika naharitraritra ihany ihany ny satria isan-taona de miakatra eo am'tepolo de tena hoe ndraindray koa zany valim-bavaka eritreretintsika io de ohatra miraikaraika zany ny fiheverantsika anazy hoe efa tokony androany kosa Jesosy le zavatra iny efa ela ihany ane zay Jesosy efa tokony mba androany kosa fa teto zany voalazan'ny baiboly mihitsy hoe ihana plus le vavaka tsy mivaly de plus izy ny vavaka de ohatrany hoe anatra be ho atsika koa zay ndraindray zany tena misy zavatra ohatry zany ao fiainantsika mangataka tsika zany hoe tompo mba ameo an'izao efa mba manao direct koa aloha zany tsika mba mampiatra an'le vavaka hoe tompo ameo an'izao fa mbola tsy mivaly ihany de ataovy ohatriny ihany manana faharetana ndraindray koa araka le tenina teo hoe mampifandray an'le besoin misy besoin an'Andriamanitra koa mety ao aorianao de ampifandraisiny amin'izay besoin anao zay de mamoaka zavatra tsara be ohatry Samuel. Andriamanitra manana filana izy hoe hanafaka ny Israely. Ihana manana filana mba hananjanaka. De rehefa nampifandray rehefa nifandray zany reo lay besoin anankiroa reo le zavatra filana anankiroa reo de niteraka ny Samuel zay valim-bavaka ho any ana izy sady valim-bavaka ho any ana no valiny ihany koa ho an'Andriamanitra. Tena zava-dehibe le faharetana teo ihany koa. Programa koa Andriamanitra efa manana ny programany hoe am'izao fotoana izao ty tsara kokoa anao. Mety hoe tao aloha mety mbola tsy voniny ana na hoe nisy antony manokana. Fa Andriamanitra zany mahay mandahatra zavatra rehetra ho amin'ny fotoanany sy hampirindra ny zotran'ny tantara sy ny zavatra rehetra mitranga. Ohatra ny mahatsiaro ohatra zany eto rehefa miresaka eo nareo satria tsika zany tena
am'izay le teneniko zay hoe mampianatra mba ho takatsika mihitsy hoe inona le ao ambadik'ilay vavaka. De le hoe eo am'le faharetana teo rehefa nangataka ihana de nisy satria rehefa le tenin'Andriamanitra miteny hoe isan-taona zany hoe tsy indray mandeha zany io, tsy taona ray. Farafahakeliny zany io roa na telo taona teo. De ohatran'ny hoe rehefa bevoka zany ohatra rehefa mitoejaza ataontsika hoe valim-bavaka zany le zaza efa teraka. De ataontsika hoe rehefa mivavaka zany ianao ohatran'ny hoe manomboka vao miforona lay zaza. De nefa n'iny rehefa miforona ao de miengeza mandritra ny 7 volana. Any amin'ny 7 volana zay vao mivoaka. De raha eo amin'ny lafiny ara-nofo zany misy an'izay ohatran'ny hoe karazana ohatran'ny hoe etape fiforonan'ilay valim-bavaka. De tena ohatran'izay mihitsy mety ho fisehony ihany koa eo amin'ny fiainantsika hoe ianao am'le mivavaka iny ange efa misy fiforonana ao le valim-bavaka fa miengeza mandra-pahatonga anazy misy manifeste am'izay mivoaka lasa voninahitra ilay reny izy rehefa teraka. Tena hoe voninahitra zay mihitsy. Alasata. Ary momba an'izay mihitsy le teneny gaila teo hoe le toe-javatra misy eny anelanelana eny mety tsy toe-javatra tsara. Fa reny toe-javatra reny manomana antsika andray an'le valim-bavaka. Mety misy hoe fahoriana ohatra nefa reny de ataon'Andriamanitra manefy atsika. Fa rehefa tsika aty aoriana mihitsy rehefa tonga le valim-bavaka de eo tsika zay vao tonga saina hoe ary tena raha tsisy an'izao tsy ohatr'izao tamin'ity fotoana nandraisako anazy ity. Andriamanitra zany amin'ny fotoana rehetrarehetra de manomana antsika foana manefy atsika izy mba ho am'le tsara indrindra zay tokony hatongavantsika. Ohatran'ny tonga saina be am'le hoe fanefena teo. Iana zao le izy le nangataka tsy nahazo izy aloha, tena tsy nahazo izy. De nefa izy tena nahery ny vavaka. De rehefa nivavaka izy tena nanao voady mihitsiny. Hoe raha amenao anahy Jesosy atokako anao izaza io. Tao anatin'ny fotoana iana ny vavaka iny tena ohatran'ny hoe nitombo be le fifandraisany tamin'Andriamanitra. Nanana fahafahana kokoa zany izy nitaizan'le zanany ho araka an'Andriamanitra. Tsy haiko nahazonareo le tiako ambara. Izy zany lasa ara-panahy kokoa ihany satria nitombo kokoa ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Nanomana anazy ho amin'ny fitezanan'le zanany. Arakaraka ny nampahelan'le izy vao maika nitombo le fanandramany ara-panahy. Lasa nanomana azy nitaizany Samuel. Nitaizany Samuel araka ny tokony ho izy. De Samuel avy teo araka efa haitsika ny tantara lasa mpaminany tena hoe mpaminany lehibe Samuel. Hitako zany hoe misy parany ihana ihany tao anatin'izay no manin'Andriamanitra ihana mba hamolavola Samuel ho araka ny tokony ho izy araka ny fitezan'Andriamanitra mihitsy zany. Zany hoe misy parantsika zany ao anatin'ny valim-bavaka. Fiomanana ho am'ilay valim-bavaka. Zay mihitsiny. Mba ahafahanao mahazaka an'le valim-bavaka de misy préparation be dia be atao zay vao tonga am'ilay valim-bavaka. Nisy an'ilay sasa teo hoe somary mandalo teo zavatra mafimafy ianao de miverina am'ilay exemple teo rehefa alohan'ny hiteraka an'ilay zaza de misy zavatra somary marary kely zay aloha ao fa avy eo rehefa tonga le valim-bavaka de adino le marary. Ohatran'ny tamin'ny ana zany zao raha rijerentsika le tantara marary le hoe ny rafivavinao miteraka. Ianao tsy miteraka. Fa fambaraka mihitsy ane zany. De tena hafa baraka mihitsy izy. Tena hafa baraka. Fa rehefa teraka Samuel de lasa niakatra be le voninahiny. Lasa nitombo be zany le valeur-ny ana rehefa tonga ilay valim-bavaka. Mino fa samy matakatra tsika eto na ianao tokantrano any koa zay manaraka an'izao fandaharana zao hoe ao anatin'ny vavaka zany de zava-dehibe raha somary fitiny koa aloha hatreto ny mivantana. Ary tsara ihany koa ny mametraka an'ilay hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo. Andriamanitra manana fijery ambony be momba ny fiainanao. Ianao mety manana ny fijerinao. Ny fiheverinao mety ho an'le besoin tenanao fotsiny fa atao mifanaraka am'ilay fihevitr'Andriamanitra mba hivaly ny vavaka. Ary lay fahatelo teo de le hoe manana faharetana anatin'ny vavaka fa arakaraka ny tsy nivalian'ny vavaka vao maika ihana ny vavaka mafimafy kokoa. De avy eo ihany koa ilay hoe hisy voninahitra solon'ny fahafahambaraka ao anatin'ny valim-bavaka de ho hitanao fa tsy le ianao talohan'ny valim-bavaka iny fa misy zavatra tena miova ao aorianan'ny valim-bavaka. Raha somary manitatra kely zany tao anatin'ireo satria mitaontsika ny resaka hoe ny vavaka ihany nisy voady
Zany hoe aika zany ny vavaka mety misy voady. Io zany somary ahoana no azontsika resahana mahakasika an'izay. Satria ny vavaka mantsy zao andray ohatra zany satria eo le fangatahana ary indraindray zany ny fiainako mahatanora de tena zay mihitsy hoe mangataka fa za rehefa tsy mahazo de fa any aloha zay zany zay zany ianao Jesosy. Eo am'le vavaka mivoady ndraindray koa iny vavaka ataonao am'le anao mivoady iny ndraindray tsy ianao avy iny mampivoady anao iny, tsy haiko na azonareo ohatrany hoe teto zao ihany rehefa niteny izy hoe atokako anao ty zaza ty mety tsy tsapany ihany akory hoe ho lasa mpaminany anie Samuel fa niteny fotsiny izy hoe atokako anao ty zaza ty Andriamanitra, zay fotsiny ny vavakany. Ndraindray koa zany tsika eo amin'ny vavaka ataontsika mety mivoady ohatr'izay de nefa iny voady ataontsika iny efa Andriamanitra mihitsy anie iny mampiteny atsika iny. Azonareo ve le tiako ambara ohatrany hoe rehefa natokany hiana ho an'Andriamanitra Samuel de mipetraka tao amin'ny ela izy de lasa lehibe izy avy eo nanao asa ho an'Andriamanitra indray. De ndraindray koa zany tsika am'le mivoady ho an'Andriamanitra io ilaina ihany satria mamolavola atsika koa le izy mba hitazona le fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mamolavola atsika hitazona an'le teny nomena. Ny Andriamanitra zany nitazona an'le anazy de ianao koa mitazona an'le anao. Zay zao no fahatakarako an'izay tantaran'izany nareo de matatidy an'le tantara amin'ny baiboly izy moa le mpivady faritra ny taniny nangataka izy tamin'Andriamanitra hoe atao voafaritra ty taniny aty fa omenay anao ny vidin'ny tany. Voady an'izay izy tamin'Andriamanitra rehefa lafo nefa le tany de rehefa nanatitra an'le fanatitra izy de nisy ampahany nalainy. Mila mitandrina zany hoe am'le voady zay ataontsika amin'Andriamanitra satria Andriamanitra mahatoky. Ary isika konkoa ao anatin'ny vavaka ataontsika de mila mahatoky isika satria raha tsy mahatoky tsika de misy conséquence zany azo atsika am'le izy mivady moa zany de maty rehefa tsy nitana ny voadiny omeny tamin'Andriamanitra. Zay mila tadiditsika hoe Andriamanitra tsy misangisanga rehefa hoe fanaraka tsika hoe zao no ataontsika de iny zany mila mahatoky tsika ao anatin'izay zavatra rehetra zay. Zava-dehibe zany zay. Eo le mivoady fa mila mahatoky. Ao anatin'ny vavaka zany de aoka ianao ilay mivavaka ihany koa mba hatoky amin'ny teny izay ataonao ao amin'ny vavaka. Ohatra mahita ohatra amin'izay zavatra zay ohatra zao tsika le tsy nanam-bola zany tsika tsy nanam-bola de hoe za Jesosy mba omeo fa rehefa omenao kosa de atolotro anao ny ampafolony sy fanatitra ny anjaranao zany. De izy io rehefa mbola kelikely le vola de mbola mazoto aloha tsika manao le ampafolony sy fanatitra. Fa rehefa le manomboka midangana am'izay le valeur an'le vola de eo am'izay tsika le manomboka ohatra misalasala zay misy fotoana ny ampafolony fotsiny aloha ny tena omena fa ny fanatitra ahenahena zay. Tadidio nefa fa Andriamanitra nanome anao an'iny ary ianao efa nivoady tamin'Andriamanitra hoe raha omena ianao de arak'ilay tenen'ny Sasa teo hoe efa nisy fifanarana teo aminareo de tokony ho tazomina foana izay zavatra izay. Satria raha jerentsika zany zao le histoire teo mihaino an'izay de le hoe zavatra sarobidy tamin'ny anany le zanaka fa rehefa nomen'Andriamanitra anazy nefa le izy de nomeny an'Andriamanitra indray na de tena hoe iny ara le zavatra nilainy. De dikan'izay le olana mantsy tsika zany rehefa nangataka azonao am'izay le izy azo ty de fihiniko am'izay ty fa lasa adininao le zara raha nahazo an'ity fa aloha sao de tsy miposaka tsinotsony ary ambony. De eo zany le olana fa neniana teto rehefa azony le izy de nomeny an'Andriamanitra fa rehefa nomeny an'Andriamanitra de nisy vaovao indray mbola niteraka indray ihana tao aorian'izay de mampahery atsika zany ao anatin'ilay hoe vavaka iainana fa misy zavatra tena manan-danja ao anatin'izay fifampiresahana zay satria manamarika an'izay zany le hoe eke zany ny vavaka tsy fangatahana fotsiny ihany fa azo atao zany ny manao vavaka fisaorana, vavaka fiderana, vavaka fikenkeloka, vavaka fangatahana, vavaka voady satria zay le tena nasongadintsika teo
le hoe rehefa mivavaka ianao azo atao tsara mihitsy ny manao voady fa rehefa mivoady de tanterao le voady. Laza momba an'izay ihany Gaël am'le hoe vavaka tsy fangatana foana. Io manko matetika trangan-javatra miseho ary tena iainana foana isan'andro hoe matoa mivavaka misy zavatra tiako ho azo. Fa indraindray ihany tsika vao matsiaro hoe navita zavatra de ndeha hisaotra an'Andriamanitra, malahelo aho de ndeha hisaotra an'Andriamanitra ohatr'izany. Nefa mila tadidintsika hoe ny vavaka de firesana amin'Andriamanitra. Ary ohatra amin'izany zao Enoka de isan'andro izy de mifandray tamin'Andriamanitra, niaraka tamin'Andriamanitra isan'andro de fantatsika ny fiavaran'ny tantara hoe niakatra velona tany an-danitra isika. Mila ananantsika zany zay fomba fiaina mivavaka fiainana miresaka amin'Andriamanitra mihitsy. Hoe miresaka mivavaka tsy égal mangataka fa vavaka égal miresaka amin'Andriamanitra. Efa nifatoantsika moa zay tamin'ny herinandro de hoe tena ohatran'ny ianao rehefa tratra an'le toe-javatra de mba maika mihitsy tantaran'le namanao akaiky hoe zany eky tarina na ohatr'izao hoe zany ety ohatr'izao taria de ohatran'izay mihitsy zany le andrasany nataontsika amin'Andriamanitra hoe zay ny androany mba atao amin'ny universe zay zany zao efa zava-dehibe zay fa hoe miala veto zany tsika de zay ny Jesosy tao amin'ny universe fa misaotra anao zay fa vita le fandaharana tao amin'ny universe. Ohatran'izay ihany koa ianao ny tokantrano afaka mivavaka hoe misaotra anao fa mbola afaka manaraka fandaharana zay zany le hoe resaka pratika ifanaovana. De verina kely am'le tenen'ny Gaël teo le hoe mandeha Jesosy rehefa mivavaka de nandeha tany efitra. De rehefa hivavaka tsika tsy hoe ohatran'izao teo hoe tsika avy nanao universe de ndeha hivavaka de ndeha hidy atsy aloha. Fa le isika miresaka mitokana amin'Andriamanitra, isika sy Andriamanitra, io tsy voatery hoe mihidy ao anaty trano na miakatra eny an-tendrombohitra. Fa ho anahy manokana zao za mandeha moto matetika foana de rehefa zary ireny ambony moto tsisy maheno tsisy maninona de mitantara eo za Andriamanitra tena nisy an'izao nahazo anahy teo amin'ny fiainako fa ahoana ny ataoko. Andeha hiasa zao fa mba tahio ny lalako. Mivoaka ao an-trano fa manao an'izay fa eny an-dalana koa de mbola miverina foana le izy. Le izy zany tena hoe ny important zany hoe ianao sy Andriamanitra miresaka manokana tsisy manelingelina. Eo am'le hoe miresaka zay raha mpinamana makony tsy ifampiresaka tsy hitako le mahampinamana an'le izy raha za manokana zany de ohatr'izay koa amin'Andriamanitra de ny mpinamana zany plus zareo fampiresaka mifandray isan'andro de plus mifankafantatra toetra. De ohatr'izay koa tsika amin'Andriamanitra plus zany tsika mifandray amin'Andriamanitra foana plus Andriamanitra efa mahafantatra tsika efa tsy lava zany fa plus koa tsika mahafantatra an'Andriamanitra. Ndraindray manko tsika io am'le vavaka zany rehefa le nangataka ka tsy nahazo iny de tezitra de tsy miresaka amin'Andriamanitra tsony. Misy fotoana tena misy manao an'izany na za misy fotoana tena nanao an'izany fa raha tena fantatsika nefa io namantsika io raha ohatra zany hoe zasy Gaël zany zao iresaka de mitantaran'le olana Gaël mbola tsy nanome solution anahy fa fantako nefa hoe eo foana Gaël ho anahy. De ohatr'izay ihany koa tsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nanome solution tsy voatery tsy tonga de nanome vahaolana. Tsy tonga de nanome vahaolana ho an'ny ihana zao Andriamanitra teo fa fantatriana kosa nefa hoe eo foana Andriamanitra ho anazy. De ohatran'izay mihitsy hoe arakaraka te fandraisantsika amin'Andriamanitra ny afantarantsika ny toetrany. Za zao mahafantatra hoe Gaël io mody tsy miteny io fa any anatiny any izy misy zavatra ketriketrehany ihany fantako hoe tsy anadino anazy zany izy. De ohatr'izay ihany koa eo amin'Andriamanitra. Zany hoe ndraindray zany tsy haintsika le Andriamanitra. De rehefa tsy haintsika le Andriamanitra de am'izay tsika miteny Andriamanitra rangahy tena tsy mihaino anahy mihitsy rangahy izy tena zao izy. Nefany itsika aiza misy izy mpinamana hoe za foana no miteny fa ndry zany aloha mba tsy de miteny ndry zany fa za foana no miteny. Tsisy mpinamana ohatran'izany. De ohatr'izay koa eo amin'Andriamanitra hoe tsy ianao foana no miteny, ianao mangataka foana. Ahoana ny ahafantaranao ny toetran'ilay namanao anakay raha ohatra hoe izy ara tsy miresaka mihitsy. De ohatr'izay koa. Ao anatin'ilay fandiniana an'ilay hoe vavaka iainana sy ilay hoe ahoana ny pratika, ahoana ny fivelomana an'izay vavaka izay isika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay zany tsika de tena mijery mihitsy an'ilay hoe inona mihitsy ilay antony manosika anao
ivavaka. Satria zava-dehibe zany zay teto ny antony nanosika ny ana ivavaka. Tsara no mametraka an'izay satria matoa zany ny olona anankiray tsy mivavaka de le antony manosika mihitsy efa very. Satria efa tsy nivaly ny zavaka de nialy izy. De io zany tsy maintsy hoe avereny mihitsy lay antony manosika anao ivavaka. Eo am'izay le antony manosika zay. Raha iana zany raha maha olombelona zany iana zany teto tena hoe Andriamanitra ndraindray tsika manao an'izany Andriamanitra omeo zaza mba am'izay mangina ny vavan'io ravavavika. Misy fotoana tsika te hanoatra an'izany mihitsiny. Ndraindray zany le antony manosika atsika hivavaka mihitsy no tsy Any le problème. Any le problème. Ndraindray le filan'ny nofony tena mba hampanginako ny vavany ihany. Mba hampanginako ny vavany ihany na mba hampisongasongadina anahy de mba omeo anahy Jesosy tia. De nefa normal be le vavaka aloha raha tsy hivaly. De zay le hoe ataovy remise en question ihany aloha le antony mahatonga ny vavaka. Fa antony ray mampatonga ny vavaka tsy hivaly ihany koa zay. Miresaka an'izany anisy de ao amin'ny Jakoba toko 4:7 de miteny hoe mangataka amin'Andriamanitra nareo nefa tsy mahazo satria raha tsy fangataka izay iarana ny filandratsinareo no angatahanareo. Le antony zany le manindraindra le maha-olombelona sy le hoe ego ino moa zany le azotsika ilazana ny ego personnel. Ego mila fa azontsika le hoe ego le ego atsika zay zany no mitarika atsika hivavaka. De raha vao tsy voavaly le vavaka de voadony iny ego iny. Zay mihitsy le tsy hamalin'Andriamanitra le vavaka satria tsy mivoninahitry'Andriamanitra no misandratra fa le olombelona. Zava-dehibe zay ao anatin'ny fandiniana mamaraparana isika satria tsika miresaka an'ilay hoe pratika. Miresaka an'ilay hoe pratika isika. Ohatry ny ahoana raha ny tokony ho etapy. Satria tsika zany zao miresaka an'ilay vavaka iainana. Za zany zao mivavaka de ahoana ny tokony ataoko. Toy zany tsika efa niresaka hoe tokony mivantana, jerevona ilay fihevitr'Andriamanitra, jerevy le besoin an'Andriamanitra, tokony hanana faharetana, le antony manosika jereo, manaova voady raha ilaina, ary le hoe aza misalasala ny amin'ny herin'Andriamanitra. Fa ny etepamaranana zany mena fotoana moa nareo zany iresaka afatra ho an'le mpanaraka atsika. Melon'izay le hoe misy etapy ve lay mivavaka. Sa hoe mandeha zany de mivavaka ataoko amin'ny maraina iny efa ampy anahy iny mandritra ny tontolo andro, efa ampy anahy mandritra ny herinandro, efa ampy anahy mandritra ny ray volana. Satria miresaka pratika zany eto. Milohan'ny alana mivavaka amin'olona aloha de mila isika manokana aloha ny fotom-bavaka. Tsy afaka hizara ny zavatra tsy hainantsika tsika. Ao matotoko 4:5 milaza n'iny le hoe midira ao amin'ny efitra maizina. Mila isika zany aloha ny fotom-bavaka. De rehefa vita ny atsika de ny fianakaviantsika, namana akaiky. Tsara raha manana namana ara-panahy zay raha atsika ohatra ny hoe mianatra ny ten'Andriamanitra. Rehefa sika eo zay vao mizara amin'ny olona, mizara amin'ny fiangonana, mizara amin'ny fiarahamonina momba ny fiainam-bavaka zay. Raha kely zany zay etapy zay de le hoe ny tsara kokoa ianao rery aloha. De zay ianao vao miaraka amin'ny fianakaviana, zay vao mivoaka makany amin'ny daholobe, ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Fa ndraindray manko za miandry le miaraka amin'ny daholobe. De nefa lasa tsy voavaly zany le etaetako. Zay satria misy olona tena mahatsapa an'izany mihitsy hoe ohatrany tsy ampy anahy le miaraka amin'ny daholobe. Le miaraka amin'ny daholobe, miandry an'le isaky ny sabotsy na miandry an'le isaky ny alahady na miandry an'le isaky ny ohatran'izao. Fa zava-dehibe zany tena sata zay hoe ho antsika ihany koa zany mba ahafahantsika miaina an'le izy de ataovy zay le hoe le anahy rery aloha. De iarahanao amin'ny fianakaviana na zay namana akaiky de miha mivelatra zany le cercle am'izay fotoana zay. Eo am'le hoe tsy ampy anahy teo.
ohatra misy zavatra tonga atao tsaiko zany am'le hoe etapy am'le mivavaka io zany le mivavaka aloha tsy hoary to de hainao zany ndrindray zany tsika mihefitra hoe efa haiko le mivavaka fa nefa ohatrany tsy haintsika ihany rehefa tena nandinika satria ohatrany hoe tsy hitantsika zany ndraindray Andriamanitra fa ny vavaka zany ny expérience ny ainako tena hoe androany ianao mivavaka de tsy ampy anao mandritry ny herinandro ny vavaka anao taonao tandroany iny fa tena hoe androany am mivavaka zay sy Jesosy rery de raha pitso koa mbola misy fotoana zay sy Jesosy rery de raha afaka pitso isan'andro mihitsy zany ohatry ny karazana solika zany izy io raha zavatra tsapako hoe ohatry hoe misharge batterie zany hoe androany miaraka tamin'i Jesosy nanao méditation tamin'ny maraina de entiko mandritra ny tontolo andro iny misharge indray de indrany amaky satria lobaty ianao androany de tany telefonina ihany satria misy fotoana zany tsika rehefa le ohatra hoe mba mivavaka zany tamin'ny maraina tratra ny olana am'zay le atoandro iny to de voafafa daholo le tenin'Andriamanitra saiko na manao satria ianao efa 5% vao nandeha am'le de efa ianao am'le mila batterie mihitsy no maty ho azy am'zay le telefônina de amin'iny nefa tonga le olana de tena tsisy tadidinao tsony le tenin'Andriamanitra de tena ohatrany eo ianao le tena lasa manao remise en question am'izay hoe zary Jesosy de tena ilaina be zany le fifandraisana tsy tapaka zay ny zavatra tsapako mampatonga anao ohatrany hoe mahery kokoa zavatra ny ainako moa zany le izy de zaraiko hoe hafa ihany rehefa le hoe safotra olona ianao tena iny to de adinonao mihitsy le tenin'Andriamanitra adinonao daholo hoe Jesosy Andriamanitra ndraiky nanasaraka ny ranomasiny zany ary vitany zay olana kelinao io fa de tsy ho vitany ny amana azy adinonao hatramin'izany fa hoe zary Jesosy am'izao de zay le hoe hafa ihany le hoe ilaina be ary tena primordial mihitsy arany hoe misy fifandraisana isan'andro amin'Andriamanitra tsy tapaka. Iny ary marina ny fandaharana isika amin'ity fotoana ity ao anatin'ny fandiniana an'ilay hoe manao ahoana ny fivelomana mihitsy an'ilay vavaka, ahoana ny fiainana mihitsy ny vavaka. Inona ny afatra azonareo ampitaina mialohan'ny anakatonantsika tanteraka ho an'ilay mpanaraka antsika any anatin'ny fandaharana. Tenin'Andriamanitra no tiako zaraina amintsika le teny manao hoe mivavah ka aza mitsahatra. Tiako iainantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana izay teny izay hoe mivavah ka aza mitsahatra. Ny teny tiako ampitainandray moa zany misy fotoana zany aloha le vavaka tena tsy mivaly zay izy de tena kivy be mihitsy ianao fa tadidio fa ohatra farany Josefa ohatra raisitsika Josefa ny adana be tao an-tranon'ny dadany aveo nefa izy babo izy izy mivavaka fa izy babo aveo izy ohatra hoe mba nangirana kely ny fiainany apetraka tao amin'ny Potifara izy mivavaka izy fa aveo izy tany amponja misy fotoana zany fiainanao io ohatra ny tena tsy mahita mangirana zany ianao na dia ao anatin'le vavaka na dia ao anatin'le vavaka fiainam-bavaka moa zany na dia ao anatin'le fiainam-bavaka ary Josefa ne tsy nanoty tsisy fa nahoana moa zany teo amin'ny vadin'ny Potifara izy na fehitena mihitsy izy satria izy olona ny vavaka tany amponja nefa ny hafarany de ohatr'izay koa le eo amin'ny fiainantsika za misy fotoana tena ohatr'izany mihitsy tena hoe ianao hitanao hoe mba mivavaka ihany fa le fiainanao nefany mbola tsisy mangirana fa nefa tadio inona ny hafaran'i Josefa prime ministre ny izy aveo tena zavatra tsara ane zany tsisy nanam-poa zany Josefa vary amponja aveo de lasa prime ministre tena ny fitonan'Andriamanitra zany tsy takatry ny saina fa ny zavatra hitako tena mila faharetana Andriamanitra zany tena eo foana fa manana faharetana zay de ao am'le Jérémie 32 andinina fa 7 no tiako amaranana tiako zahena farany zany hoe indro izao no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra tsy zava-mahagaga izay tsy hainy fa na ny momba ara miteraka de na ny olona anaty lafaoro misy afo mirehitra raha tsy may zany ve de normal tsy normal mihitsy zany Andriamanitra mahagaga io Andriamanitra tsika io Andriamanitra mahery fa ny fihevitritsika sy ny fieviny moa zany tena tsy mitovy mihitsy tahaka ny lavin'ny lanitra amin'ny tany moa izy ny baiboly fa nalavitra be mihitsy zany
tsika toko miteny misy tao tsika miteny hoe eto Jesosy le tena toko valim-bavaka omenao. Rehefa tsy eo iny de déçu kely zay tsika fa mahareta mivavaka tahaka ny ana plus tsy mivaly plus maharitra mivavaka. Eny ary dia izay indray no mamarana ny fandaharantsika amin'ity androany ity tao anatin'ny fandiniana izay hoe ny fiainana ao anatin'ny vavaka, ahoana ny fivelomana. Mino fa mba hanao fanandramana ianao any tokantrano any, mba hitokana mangina, hivavaka, mivantana, mba hatakatra mihitsy ohatry ny ahoana ny fihevitr'Andriamanitra fa tsy ny fihevitra, mba haharitra ao anatin'ny vavaka, mba hijery ny antony manosika, mba hivoady ary mba hanao fanandramana n'ilay hoe mitokana irery aloha ianao dia miangeza ny cercle dia hitanao fa iova ny fanandramanao ao amin'ny vavaka. Ny zavatra lehibe indrindra ihany koa nefa ny tsy adino satria tena anton-javatra dia ilay voasoratra ao amin'ny Isaia 7:10 ny andinin'ny faharoa manao hoe ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia tsy mihaino izy. Raha eo ny fahotana dia tadidio fa lasa misy hevitra ka izany mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ka na mivavaka ary tsika dia lasa midona amin'ilay hevitra ilay izy, lasa misy mura zany eo ampovoanitsika sy Andriamanitra dia midona eo ilay vavaka ary tsy hivaly. Ka zava-dehibe mialohan'ireo etapy rehetra ireo dia apetrao tsara amin'Andriamanitra mihitsy ilay hoe ekeo ny helokao mba hiala aloha ilay rindrina manasaraka, mba hifandray ianao sy Andriamanitra dia mba ahafahan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao. Ary ny faharoa dia ilay hoe mino fotsiny ihany. Rehefa nangataka dia atao ohatry ny hoe efa nahazo, mino. Fa ny antony mantsy indraindray, za mivavaka fa za raha tsy mahatoky hoe ho azoko fa hoe izy ity dia alefa fotsiny resahana foana aloha fa sao dia fa rehefa mivavaka dia mino. Ohatra ny ana izay mivavaka dia tena nino fanatanteraka ny tenin'ny Tompo, hanao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao Jehovah dia izany indray no mamarana antsika fa andeha isika hamarana izay amin'ny vavaka. Jehovah Andriamanitra raneo misaotra anao izay ny amin'ny teninao, izay ny fampisaranay telo mianadaty eto indray, misaotra ny amin'ireto vahiny fandaharana ireto izay nampianatra anay ny ao anatin'izay hoe fivelomana sy fiainana ao anatin'ny vavaka. Ankehitriny izahay sy ny any tokantrano any dia mientanentana ny fonay, te hiaina n'izany fanandramana izany. Jesosy eo hiasao izahay tsirairay avy mba ho tanora tia mivavaka ary ho tanora aomby ao anatin'izany fiainam-bavaka izany. Izany vavaka tonona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.